Araka ny sary famantarana dia ny fandaharana meteo indray no mitsidika ny tokantranonao amin'izao ilay izao. Manolotra ny arahaba tompoko izay malefaka na tsy maro toerana no mandrafitra ny toetrany amintsika eto Madagasikara ka toy izao ary ny mety toetry ny andro no vinavinaina mifanaraka amin'izay. Rano maraina dia ho avy ny orana ny aty Analanjorofo sy Toamasina raha toa ka ho lalovan-drahona ny aty amin'ny faritra Alaotra Mangoro ary hifandido andrahoana sy ny masoandro ho an'ny faritra sisa ao aorian'ny fisavany Andianjavona Voamaraina ho an'ny faritry Vakinankaratra torak'izany ihany koa Morony Manisy Otmatsiatra raha ho an'ny hariva kosa indray dia mbola mitohy hatrany ny orana ny aty Analanjorofo fa aka endrika tandrovindrahona izy ny aty amin'ny aditany Sofia torak'izany ihany koa ny aty Melaky Vonglava Mahazanjany ihany koa anareo any atsimo Atsinananany ary mety ho araikotrika izy any amin'ny aditany Atsimo Andrefaneny fa hifandidy kosa andrahoana sy ny masoandro ho an'ny faritra sisa izay tsy voatonona teo. Ny maripana no vinavinaina ho ambany indrindra ho andrapitso dia 10 degré Celsius hitantsika aty amin'ny manodidina ny Vakinankaratra eo amin'ny 13 degré Celsius eo kosa ho antsika eto Analamanga ary 12 degré Celsius ho anareo any amin'ny Fianarantsoa any. Ny maripana mafana indrindra kosa indray ary dia hitantsika aty amin'ny manodidina ny Mahevatanana 13 degré Celsius. Ny faritry ny Avoatany kosa dia eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 degré Celsius. Dia ho an'ny rapitso hatrany ary hibalika be ny masoandro any Paris, Johannesburg sy La Réunion torak'izany ihany koa any Comores fa hifandimby amin'irao an'izany any Maurice, Milan sy Nairobi. Azorana tandrovindrahona mety ho araikotrika kosa any Seychelles sy Bangkok. Sendray no azona rosanao tamin'ity ality namety fotoana anao ny tenako amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.